Fotsy, mena, maitso, ireo no lokon'ny sainam-pirenena malagasy. Tamin'ny 1 Oktobra 2026 no natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao Andohalo ity saina ity. Herinandro taoriany nanambarana ny fahateran'ny Repoblika Malagasy. Andria nomera 900 avy eo amin'ny Institut Géographique National Malgache no namorona azy. Samy manana ny heviny ireo loko anankitelo ireo araka ny fanazavan'ny Estelana d'être Soamanahirana mpikambana amin'ny comité technique ampikarakara ny fanamariana ny 9 Jona. Ny fotsy marika ny fahadiovana izy io, marika ny fahadiovana sy marika ny hoe fahadiovam-po. Inona maninona moa le fotsy natao akavia? Akavia satria iny akaikin'ny fonao. Fahadiovam-po zany ny ambaran'ny fotsy eo. Dia ny mena marika ny fitiavan-tanindrazana amin'ny redareda. Maitso marika ny fahafahana. Mila fitandremana tsara nefa ny fampiasana sy ny fandaminana ireo loko telo ireo. Tsy maintsy arahana tsara ny hoe fotsy, mena, maitso, ny avy any ankavia miankavanana, ny avy any ambony midina any ambany. Na tsy ilay efajoro mitsangana sy efajoro mitsivalana telo aza no ampiasana azy. Ty zavatra kely miantona ety ny atao hoe écusson de voiture, fapetraka eo amin'ny tomobile izy ty, ao anatin'ny tomobile. Tokony izao zany firafitry ny écusson de voiture fa tsy ilay hitantsika eny an-tsena hoe ambony fotsy dia ato ambany mena, ny aty ankavia dia maitso ankavanana. Diso ireny tompoko. Fa tokony atao ohatran'izao fotsy zany tokony ankavia foana dia ankavanana ambony mena dia ambany maitso ary ambadika ambadika. Na ny anaty tomobile ianao tokony mahita fotsy avy ankavia, any ivelan'ny tomobile ianao mahita fotsy avy eo ankavia. Tia samboady izy ty. Eto zany dia atory foana hoe ny lokon'ny sainam-pirenentsika tokony hajaina foana le avy aty ankavia miankavanana ny fotsy, mena, maitso. Mametaka azy fa tsy havadika. Ito satroka ito indray hoentina anehoana resaka décoration izy ty, fampiaingona trano. Raha ohatra zany hampiasa couleur nationale ianao mampiaingo trano dia tokony hajaina foana hoe avy aty ambony midina ambany, avy ankavia miankavanana le fotsy, mena, maitso. Na anao ballon ianao décoration na inona rehefa hampiasa couleur nationale dia respectera foana fotsy, mena, maitso avy any ambony midina ambany, ankavia miankavanana. Amin'ny ankapobeny dia efajoro telo mitovy habe ny sainam-pirenena malagasy. Ny efajoro fotsy mitsangana avy aty ankavia mifanitsy amin'ny taony. Ny efajoro mena sy maitso avy aty ankavanana mitsivalana mifanao ambony ambany ka ny mena no ambony. Raha eo amin'ny refiny indray dia indroan'ny refiny sakany ny refiny lavany. Samy hafa arakaraka ny ampiasana azy ny habe ny sainam-pirenena. 10 x 15 cm izy ty ny saina kely indrindra izy ty fanaovana fanion de table. Fatao eny ambony latabatra zany izy ty. Dia manarakaraka azy le bebe koa manaraka eo ny 20 x 30 cm izy ty mbola fanion de table ihany koa. Azo ampiasaina koa ty 20 x 30 cm ty amin'ny pavoisement. Dia manarakaraka azy ny 30 x 45 cm. Manomboka eo amin'ny 30 x 45 cm no azo lazaina hoe saina ny saina anankiray. Ty zany azo ampiasaina izy amin'ny pavoisement koa. Atao anankiroa izy eo amin'ny le socle. Mbola miasa ihany koa izy ty atsangana amin'ny trano kelikely. Koa zany azo ampiasaina koa ity 30 x 45 ty amin'ny fiara mitondra razana, izay ny fampiasana azy. Ka amin'ny saina ny 50 x 75 cm izy ty saina izy ty le fapetraka amin'ny trano misy rihana iray na trano efa somary lehibe kokoa 66 x 99 cm izy ty dia ampiasaina amin'ny commandement, eto andaro du commandement. Matetika mitafika tsy ny miaramila ny mpampiasana izy ty amin'le anaovana passation de commandement. Ty saina somary lehibe ty 90 x 135 cm ampiasaina izy ty amin'ny trano rihana anankiroa. Atao drapeau permanent izy ty amin'ny trano mpanjakana. 1 x 1 m50 izy ty ampiasaina amin'ny trano lehibe. Ampiasaina izy ty rehefa trano lehibe mihoatra ny rihana roa. Dia ampiasaina ihany koa izy ty amin'ny pavillon national. Pavillon national le atsangana isaky ny latsinainy le mampiaka-tsaina ireny. Dia ty hitantsika eto ambony ity indray ty ny atao hoe oriflamme. Oriflamme tokony hajaina foana zany ny sainam-pirenena aminao oriflamme tsika hajaina avy any ambony fotsy, mena, maitso. Ampiasaina izy ty any amin'ny misy lanonam-panjakana. Zany hoe lanonam-panjakana misy manam-pahefana ao amin'le toerana.